miderahany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Sambatra ny manao ny mety dia izay manao ny marina mandrakariva. Andeha isika hiaraka iredona ny hira fahaenina sy telonjato. Hira fahaenina sy telonjato. Anohizatsika ny fotoana ary dia araka anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Tera laza voninahitra ho anao ireriany ry Jesosy Kristy tomponay eo ary manatre izao fotoana izao mangataka ny fanahinao masina izahay hanamasina ilay tsirairay avy mba hahafahanay mitandrina ara-dalàna izany sabata fitsaharana izany. Mifony izahay noho ireo tsy mety vitanay. Misaotra Jesosy eo, anaran'i Jesosy. Amen. Ny fiarabana toy ny faly lavavany ka tsy lany mamina. Koa dia faly izahay miarabanao amin'ity sabata faran'ny volana Desambra sy faran'ny taona ity ho feno fitahiana sy fifaliana izany sabata izany. Izao ary dia anaraka ny taritr'eran-tany indray isika.
Ny findratrano ry Sana sy ny fianakaviany nandao ny tanan-dehibe izy ireo ka nipetraka tamina trano kelikely iray amoron-tendrombohitra tany Inde. Manana kilalao maro ry Sana dia nasaindray aman-drenina nalàna. Tsy mila an'ireo kilalao betsaka ireo ianao. Tsy hanampitoana olona nina amin'ny filalaovana an'ireo intsony ianao izao fa betsaka ny zavatra ataonao. Nolazaindreny fa misy ankizy betsaka mipetraka eo akaikin'ry zareo, ankizy sahirana ka tsy mba manana kilalao tsara. Maninona raha omenao kilalao izy ireo? Amin'ny mahazazam-pakatoa azy dia nanaiky ny zarany kilalaony tamin'ny ankizy lahy sy ankizy vavikely teo an-tanàna izy. Fa lery izy ireo nandray ny fanomezana satria tsy mbola nanana kilalao ohatr'ireo mihitsy izy ireo hatr'izay. Nafaly an'ry Sana nahita azy ireo sambatsambatra ery, mahatsiaro faliana mantsy isika rehefa manao zavatra ho an'ny hafa. Nandeha ny andro, hitan'ry Sana fa marina tokoa ny lazaindreo ray aman-dreniny, feno dia feno tokoa ny fandaharam-potoana ny ankehitriny. Mianatra ao an-trano izy ampianarin-dreny anglais sy hindi ary fiteny hafa, ny rainy kosa mampianatra maty sy siansy. Rehefa tsy mianatra izy dia mikarakara zaridaina, mamboly sy mitangokatsaka, miadiovy sy legioma hafa. Mianatra mitadidy andinin-tsaotra masina 3 isan'andro izy. Volana vitsivitsy dia mahavita merina toko tsy akijery izy toy ny salamy 720 sy ny breo 120. Tsy manam-potoana ilalaovana ireo kilalao intsony izy ao ka dia nanomezana ho an'ny ankizy teo an-tanàna indray izany. Lasa namandry Sana izy ireo indrindra fa ireo ankizy madinika. Tamin'ny voalohany dia satria nanome kilalao azy ireo izy fa rehefa nanomboka nafantatra tsikelikely an'ry Sana izy ireo dia hitany fa sady ankizy lahy tsotra ny tsara fanahy izy koa dia tonga mitsititsika azy any an-trano matetika izy ireo. Tia miara-milalao amin'ny ankizy moa ry Sana, indraindray dia miara-milalao ireo kilalao any izy ireo fa ny matetika dia mandeha milalao any am-piangonana. Tsy kristiana nareo ankizy nandray aman-dreniny ka tsy mba mahafantatra izay momba nalay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany na momba ny Jesosy koa izay maty no mifahotany olombelona ary tsy mahay mivavaka amin'Andriamanitra. Kanefa mpilalalaovana dia miresaka momba ny Jesosy amin'izy ireo ry Sana. Mipetraka eo amin'ny tany izy ireo mihaino tantaran'ny Adamaseva, ny samby fiaran'ny Noa, Davida sy Goliata, Daniel tao andavaky ny liona. Miresaka momba ny Jesosy maty amin'ny azy fijaliana koa izy ireo mba nanan'ireo izay mino azy fiainana mandrakizay. Nasainany koa izy ireo hivavaka amin'ny Jesosy ary nataony azy ny fomba fivavaka. Ray tsara, saotra nananaiko namanay, omeo fofeny fitiavana izahay, fitiavana ianao sy ny hafa, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nanomboka nakataka izay nataon'ry Sana ireo ankizy sady nitantara tamin'ny ray aman-dreny tantara ao amin'ny Baiboly koa. Nisy tamin'izy ireo nanantona ny ray aman-dren'ry Sana ny tany misimisy kokoa momba an'i Jesosy. Tsy manam-potoana betsaka ilalaovana ireo kilalao intsony ry Sana amin'izao fotoana izao. Mbola sahirana amin'ny asa mahamisionera ao an'i Jesosy azy izy. Andeha isika hiaraka hitsangana hihira ny hira fanaontsika mialohan'ny anarahana ny leson'ny zaza minono. Ilay hira mitondra ny lohateny hoe mitenena. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai anuchalanao kairate nyadiamina itwezabetsaka wampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kairate nyadiamina itwezabetsaka wampunaya irate nyadiamina itwezabetsaka wampunaya.
tonga eo amin'ny famaranana ny lesona amin'ty taony ity indrayntsika zao rakizy tapitra angeny taony dia amerina ny lesontsika zany sady efa mamarantsika androany andaondray aloha rakizy ifampiarahaba aloha tsika tsy maintsy ifampiarahaba foana moa rehefa mifankahito na dia efa tapitra aza ny taona eny ary ataontsika indray le raha manahoana indray fa satria fampiarahapitsika efa ao daholy veloa efa vonina daholy petraka tsara eo ambony fony dadasineny fa efa merina lesina indray tsika zao efa ao daholo ao ary ataontsika le hira indray hoe manahoana isa 2 3 manahoana falita fahoana ravo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko eny ary lesona fafiry moa nataontsika tamin'ity volany tirakizy lesona fahatelo ina moa lohatenyle lesitsika ao ary mamerina daholy teraka i jesosy zaza averina indray mandeha teraka i jesosy zaza ahoana ny tsenjery miara-mamerina miaraka amin'ny fihetsika isa 2 3 mamiko indrindra ianao Jehova averina farany mamiko indrindra ianao Jehova araky ny hitatsika dia nandeha ny mpiandry satria nisy inona moa hitany zareo nisy kintana namirapiratra teny amin'ny lanitra nitarika any zareo io kintana mamirapiratra io nilaza hoe misy vaovao mafaly tsy tapitapika izay dia nisy inona indray moa nisy anjely nanidina dia ahoana hozy le anjely asa matahotra fa misy vaovao mafaly tenenina anareo zao ny vaovao mafaly i Jesosy ilay mpamonjy dia teraka dia ho hitanareo ao an-tanàna ao anaty tranon'omby eo ambony finanam-bilona dia nanina rakizy ny mpiandrony rehefa naino an'izany lasa aingana nakany an-tanàna hitady an'izay toerana misy an Jesosy zazakely matory eo ambony finanam-bilona rehefa nandeha izy farana izy tonga tao amin'ilay tanàna tonga teo amin'ilay toerana nisy an'ilay mpiandry nisy an'ilay toerana nisy an Jesosy nisy an'ilay tranon'omby sy tranon'ondry nisy fandriana kely zay nataon'zareo fandriana zay tsinona fa finanam-bilona nisy mololo tsara tare natory teo i Jesosy zazakely mafatifaty le Jesosy safosafony ny lohany dia nitrotrona ihany koa i Jesosy faly ny mpiandry dia nisaotra an'Andriamanitra izy faly koa Josefa sy Maria dia nisaotra an'Andriamanitra satria teraka ilay Jesosy mpamonjy izao tontolo izao iza hoe io Jesosy io rakizy mpamonjy izao tontolo izao isika koa rakizy dia tokony hisaotra an'Andriamanitra fa nomeny Jesosy hamonjy anahy dia hamonjy anao dia hamonjy any dada sy neny dia hamonjy ny olona rehetrarehetra hamonjy ny zazakely rehetrarehetra io Jesosy io dia andao aritsika hivavaka dia hisaotra an'Andriamanitra satria faly be tsika fa nomeny atsika Jesosy hamonjy atsika dia hiaraka amintsika hikarakara atsika dia zao raha mivavaka ataontsika za manao dia nareo mamerina ka mba nanontana ary dia hivavaka tsika zao akipy ny maso ahondrika ny loha misaotra anao zay Andriamanitra satria nirahanao ny zanakao hoety ambonin'ny tany mba hamonjy anay sambatra
ohatra izahay dia tianay ho sambatra ihany koa ny olona rehetra dia lazainay amin'ny olona rehetra ny vaovao mahafaly misaotra raha eo amen amen andao azy rakizy tantaraintsika amin'olona rehetra hoe teraka Jesosy tonga tety Jesosy ho mpamonjy dia ho mpamonjy anao. Zay ny lesintsika nandritra ny farany ty volana farany tamin'ny taona ity. Amin'ny taona ho avy indray zany tsika manao lesona vaovao indray. Dia mametraka veloma ho anareo ankizy rehetra, ho an-dada sy neny, ho anareo rehetrarehetra ny an-trano any. Veloma tompoko. Dia endry tsara fa mbola misy lesona hoenontsika manaraka. Mirary sabata mahafinaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko. Miaraba ny zazabody rehetra tonga amin'izao fotoana izay efa hifanomezantsika foana izao dia ny famerenana ny lesona Sekoly Sabata. Lesona fahatelo amby folo sika rakizy dia mihaino tsara daholo satria ity ny lesona farany amin'ity telo volana ity izay rahantsika. Dia amin'ny heritaona indray sika manao lesona voalohany dia mino zao fa bitabitaka daholo zao tsika zazabody rehetrarehetra satria merina ny lesona telo amby folo izay nianarantsika isika amin'ity androany ity. Fa ny lesona telo amby folo aloha no andeha ho averintsika izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny. Lesona fahatelo amby folo fanomezana ho an'i Jesosy tamin'ny andro nahaterahany. Fanomezana ho an'i Jesosy tamin'ny andro nahaterahany. Ny tsenjerintsika dia ao amin'ny Korinthiana faharoa toko fahasivy andininy fahafito manao hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Averina hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Toy an'ilay tantarantsika tamin'ny heriny any dia mbola tantaran'i Jesosy zaza no tantarantsika. Fa tamin'ity herinandro ity indray tsika dia nahita ireo lehilahy andihana lehilahy izay nanome fanomezana tsara indrindra ho an'i Jesosy tamin'izy teraka. Tamin'izany taloha mantsy rakizy rehefa manome ohatra ny hoe mandeha makany amin'ny mpanjaka zany dia mitondra fanomezana tsara be, ohatra hoe volamena, zava-manitra, le lafo vidy be reny, arena tena lafo vidy be reny miora, le menaka manitra be reny zany miora zany, reny no entina atao fanomezana ho amin'ny mpanjaka. Dia reto andihana lehilahy reto mpianatra momba ny mpandinika momba ny eny amin'ny lanitra eny ry zareo. Dia gaga izy tamin'ny indray alina io fa nisy zavatra hafahafa mbola tsy fahita teny amin'ny lanitra. Ohatran'ny tsy lekitana efa fianarana ilay izy fa ohatran'ny hafa mihitsy. Dia nikaroka ry zareo, nikaroka. Dia fara zareo nahita tao amin'ny baiboly nahita ry zareo hoe misy kintana miseho avy amin'ny Jakoba sy te-hipanjakana ny posaka avy amin'ny Israely. Dia liana be zareo. Andao tsika andeha ho any amin'io toerana io. Tena nangona fanomezana tsara indrindra izay fanomeny mpanjaka ry zareo. Dia iny no noentiny zareo nandeha nakany. Dia rehefa tonga tany amin'ny io toerana tokoa zareo satria nitarity ny anjely ny lalan zareo, ny anjely no natonga ilay mamirapiratra teny amin'ny lanitra izay kintana hafa ozy izy ry zareo. Dia tonga teo izy dia gaga nahita an'i Jesosy dia nahita Maria sy Josefa dia faly ihany koa nefa izy nahita an'zareo. Dia Maria sy Jesosy zazakoraka izy faly nahita reto olon-kendry reto. Gaga be ihany koa zareo fa maninona mahazo fanomezana lafo vidy tsara be ohatran'izao. Jesosy no nomeny zareo izany fanomezana izany, ary ireo fanomezana nomen'ireo olon-kendry ireo ny fanomezana voalohany azon'i Jesosy. Ny zazabody afaka manome fanomezana tsara be ho an'i Jesosy
tena faly be mihitsy jesosy rehefa manolotra fanatitra isika ho any amin'ny mpiangonana. Ireny fanatitra omentsika ireny angeraka izy ka fanomezana tena tsara be mihitsy anaovana ny asan'Andriamanitra izy ireny, de fanomezana tsara be. De rehefa manome fanatitra de fanatitra madio tsara, de vokatry ny fo ihany koa fa tsy hoe tezitezitra fa tsy maintsy manao fanatitra de ameko anty. Tsy izany fa omena amin'ny fo de omena ampitsikitsikiana de sady mivavaka ny hoe enganie Jesosy ty fanatitra ty avita be amin'ny asanao. De tsy mifanatitra vola ihany nefa ny afaka omeny zazabody fa ny fahendreny zazabody ohatra hoe mankatoa any dada sy neny, mankatoa ny olon-dehibe, de mankatoa ny teny rehetra izay ampianarina ny zazabody rehetra. Ireny rehetra ireny de efa fanomezana tsara be ho an'i Jesosy, de ho an'iza ihany koa nefany ho an'ny dada sy neny ihany koa. De mino fa zazabody rehetrarehetra manomboka izao anao fanatitra tsara indrindra ho an'i Jesosy. De mazotoraka izy mianatra ny tenin'Andriamanitra, mazotoa manao lesona, de mazotoa makany am-piangonana de manao fanatitra. De amin'ny heriny indray isika mbola ihany eto fa lesona vaovao indray ary lesona voaloha no ianarantsika. De veloma tondray ny zazabonto. Ravo ny foko miarabanao tratra sabata farany taona izao. Misaotra an'i Jesosy mandrakariva itsika satria dia nandritra n'izay herinandro vitsivitsy izay raka izy dia nianatra mikasika ny nahaterahan'i Jesosy zaza izay fanomezana nomen'Andriamanitra antsika ho famonjena antsika isika. Ny lohahevitra fahatelo amby folo kosa nefa dia miresaka amintsika fa hiverina indray Jesosy. Manao hoe ny lohateny rehefa hiverina indray Jesosy. Raha teraka tetỳ ambonin'ny tany Jesosy dia niaina tetỳ ambonin'ny tany izy maty teo amin'ny hazo fijaliana, maty mba hanatanteraka ny famonjena antsika, avy eo dia nitsangana tamin'ny maty ary niakatra nakany an-danitra. Dia nampanantena izy raka izy fa hiverina indray, akizay indrindra ilay lohatenin'ny lohahevitrintsika fahatelo amby folo manao hoe rehefa hiverina indray Jesosy. Ahoana tsara hoe rehefa hiverina indray Jesosy. Ny andalan-teny fitadidy dia ao amin'ny Isaia toko fahavalo amby telopolo andininy faharoapolo. Isaia toko fahavalo amby telopolo andininy faharoapolo manao hoe Jehova efa vonona ny hamonjy ahy, ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehova izahay amin'ny andro rehetra hiainanay. Andenge ho averintsika. Jehova efa vonona ny hamonjy ahy, ka dia hitendry ny lokangako ao an-tranon'i Jehova izahay amin'ny andro rehetra hiainanay. Isaia toko fahavalo amby telopolo andininy faharoapolo. Mbola hiverina tokoa raka izy Jesosy ary handray antsika ho any aminy. Zany hoe ny fiovana hoentiny zany fiavian'i Jesosy zany no ny anarantsika nandritra iny herinandro iny tao anatin'ny lohahevitra. Fa raha ho avy Jesosy dia hanome fanomezana mahafinaritra ho an'ireo rehetra izay nanaiky handray an'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Anisan'izany ohatra iza mahay, izay indrindra hanome akanjo fotsy lava ho antsika Jesosy, ametraka satro diadema eo amin'ny lohantsika Jesosy. Ary tsy vitan'izany ihany fa hanome zava-maneno antsika izy, anisan'izany lokanga volamena sy ireo karazana zava-maneno hafa izay mbola tsy fantatritsika fa omeny antsika izany hoentintsika mideran'Andriamanitra noho ny famonjena lehibe izay omeny antsika amin'izay fotoana izay. Manomana toerana mahafinaritra be ho antsika koa izy, izay ahafahantsika miaraka aminy mandritra ny mandrakizay. Tsy mbola takatry ny saintsika velively raka izy ny akanton'izany toerana izany, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa zavatra mbola tsy neverintsika na tonga tao am-pontsika akory nefa omanin' Jesosy ho antsika. Fa dia izao ny azo amintinana azy kanto loatra izy izany, ary
natokana ho azy ho anao. Zay no mahatonga an' Jesosy manasanao dia n'izao mba handraisanao azy hanananao anjara amin'izany fiaviany be voninahitra izany. Ka dia irinao ve sitrako ny fonao ve ny hitsenan'i Jesosy raha ho avy izy? Inona reny tokony ataontsika? Andeha voalohany hoekentsika ny fanasana izay ataony antsika mba handray ny famonjena. Faharoa dia atolory azy ny fonao mba ho eo akaiky ny mandrakariva hifanerasera aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny hira ary ny fiderana. Ka raha ho avy Jesosy dia hanana anjara tokoa tsika ary tsaroa fa hihira hiaraka amin'ny anjelany antsika any an-danitra ary afinaritra tokoa izany. Ka ny fandriako dia mba ho zaza izay iasany fanahy masina ny fomba tsy takatry ny sainany eny ankizikely rehetra. Handray an'i Jesosy ho mpamonjy azy ary hiaina sy velona ao amin'i Jesosy mandra-piavina eny amin'ny rao an-lanitra. Ka raha ho avy izy dia samy ho voavonjy isika rehetra. Dia mirary taom-baovao sambatra ho mba hampitahiana, fahombiazana ary indrindra fahendrena ho an'ny ankizy rehetra ny tenako. Dia izay indray ahako ny androany mametraka ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray. Velome! Miarabantsika tanora zandry indray amin'izao anjarantsika izao. Famaranana ny 3 volana izy ity, famaranana ny taona ihany koa dia ny lesina fa 13. Mino afa efa mahay tsara daholo andeha isika hiaraka merina ny lohateny sy ny tsianjery. Ny magy sy ny Mesia. Ny magy sy ny Mesia. Hiaraka anao tsianjery ary tsika. Isa 2:3. Miderahan Jehova, miantsony anarany, ampafantaro ny firenena ny asany, miraho azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Mahafinaritra fa mianatra lesona na tsara isika ary mianatra tsianjery tsara ihany koa. Aizara ny toko sy andinin'isy aniny eo. Eny ary. Tantara voalohany toko 9, andininy 9 sy ny 10. Andao ary hofitinina ny lesona. Niangy avy tany Antsinanana ary tonga tao a Jerosalema ny magy mba hitady an'izay toerana nahaterahan Jesosy. Jesosy ilay mpanjaka. Tonga mba hiankohaka eo anatrehany izy ary nitondra fanomezana izay tsara indrindra tany aminy mba ho an'ity mpanjaka izay mbola zaza ity. Petraka fanontaniana hoe fa inona tonga an'izy ireo nahafantatra izany satria tsy vahoaka jiosy eny ny magy. Olona mipetraka avy any Antsinanana izy ireo, olona manam-pahaizana, olona manana ny maha izy azy. Ahoana ny nahafantarany fa hoe misy an'izany mpanjaka ho teraka izany? Tsy inona izany fa ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Olona izay tia nandinika ny tenin'Andriamanitra fatratra izy ireto na dia tsy vahoaka jiosy ary. Ary rehefa nahita n'ilay kintana avy eny Antsinanana izareo dia nandeha nanaraka azy izy satria tsampany sy hitany tao anatin'ny fandiniana an'izany soratra masina izany fa ity tokoa ilay famantarana. Nandritry ny alina izy ireo dia manaraka ny kintana. Fa rehefa amin'ny atoandro kosa dia mandinika ny soratra masina ary manaraka n'izany atsipiriany. Tena mahafinaritra ny toe-tsain'ireto manam-pahaizana sy mpandinika ireto. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia nanjary nanolotra ny tsara indrindra. Faly izy nandray an'ilay mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Taridalana azo antoka tokoa ny tenin'Andriamanitra ary tanora namako. Rehefa lalinina amin'ny vavaka izany ny Baiboly dia hitarika antsika ho amin'ny fifandraisana mahavonjy amin'i Jesosy izany. Ny Baiboly dia manambara an'i Jesosy manontolo, manomboka any fiandohany namoronana izao tontolo izao hatramin'ny farany ilay ilazany hoe indro ho havaingana dia Jesosy avokoa no ambaran'izany. Afaka mifidy notariany fahazavan'ny tenin'Andriamanitra tokoa isika ary tanora namako ary ho lasa tahaka nyreto olon-kendry ireto, miambina sahady ary tariany tenin'Andriamanitra
ka hanatena ilay fiaviana lehibe izay ho avy tsy ho ela. Vonina ho amin'ny fiaviany fanindroany ve ianao? Vonina ve? Aoka isika ary andinika hatrany tenin'Andriamanitra fa hanampy antsika ho vonina izany. Ary ny lesona tamin'ny herinandro iny ihany koa dia manampy antsika hanomeny tsara indrindra izay ao amintsika ao ho fanatitra, hanolotra ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra eo am-piandrasana ilay vaovao lehibe ho avy tsy ho ela ihany koa. Azadino ary ny afatra saina ampitana amintsika hoe asehontsika amin'ny alalan'ny fanolorantsika ny tenantsika ho an'i Jesosy ny fiankohofantsika. Ny tenantsika mihitsy izany no andeha atolontsika ho an'i Jesosy ary ny fanatrehan'ny fanahy masina no hanampy antsika amin'ny fiandrasana izany, fiavian' Jesosy izany sy ny fandraisana ireo afatra mamy be da be ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izay indray ary ny amin'ny lesona iny dia mirary soa mandrakariva. Azadino ny mianatra ny tenin'Andriamanitra, hiditra lesona voalohany indray isika izao. Azadino ny manafatra mividy ny lesona sekoly sabata mba hahatonga antsika hitombo hatrany amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy. Veloma indray ary. Amin'ny fifaliana indray no hiara-banany mantoanto rehetra amin'ity sabata ity. Lesona 17 no hiarantsika mamerina androany. Lohateny resaka fotoana. Ny tsenjera dia hitantsika ao amin'ny Ezekiela 2:12 no hiarantsika mamerina. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana amiko sy aminy mba ho fantany fa izao Jehovah no nanamasina azy. Mandeha ny fotoana. Fa iny dia nisy lehilahy anankiray izay nanana fahendrena be. Fony izy mbola kely dia nisedra toe-javatra sarotra izy. Ary izy dia anisan'ireny mpanao ankamantatra izay sarotra be irony. Talanjona tamin'ny fahaizana sy ny fahendrena izay nananany ny olona rehetra nanodidina azy. Taty aoriana dia lasa nanan-karena be izy. Nanana izay rehetra nitadiaviny izy, sainga nampiasainy ho an'ny tenany izany arena izay azony izany. Nanangona volamena izy, nanangana tepoly, nanana sambo maro izy ary nanana lapa ihany koa. Tonga iaona taminy avokoa ireo olona nalavitra nakaiky manodidina azy. Noho ny alehibe izy ka nitodika nijery ny lasany dia niaika izy tamin'ny tsy fantanterahany. Hita ny fanandany lan'ny fotoana izay teo anatrehany izy. Nampanarana-po tamin'ny filan'ny tenany izy ary nampangidiny neniny izy tao anatin'izany tsy fahatanterahany izany. Tsy afaka ny amerina ny andro sy ny fotoana izay lanilaniany foana nefa izy very mandrakizay ireny zavatra ireny. Tsy nametraka ohatra tsara ho an'ny zanany sy ny taranany mandimby azy koa nefa izy na ho amin'ny fireneny manontolo ary ny tena zavatra nampalahelo dia nandiso fanantenanan'Andriamanitra izy. Andriamanitra izay nanome ny fahendrena ho ampiasainy dia tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra izy tamin'ny fampiasany izany fotoana izany. Indrisy nefa fa toy ny rano raraka izany tsisy ninona azo atao intsony. Isika ihany koa ry mantoanto dia nomena 420 ora mba ho ampiasaina araka ny tokony ho izy. Ilainy tsirairay ny manapa-kevitra ny amin'izay ampiasainy ny fotoana rehetra izay nomena azy. Satria Andriamanitra dia mandray am-po izay mahasoa antsika dia manome antsika fotoana izy isan-kerinandro dia tsy inona fa ny sabata izany izay ahafahantsika midera azy sy mifantoka amin'ny famoronana izay nataony ho antsika. Ny sabata dia manampy antsika hametraka lohalaharana eo amin'ny fampiasana ny fotoanantsika sy hamerina ny fifatoantsika amin'ny asa mitondra tombam-bidy mandrakizay. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana ary ny antanetsika ny tontolo androntsika? Inona ny tokony ataontsika izany eo amin'ny fitantanantsika ny fotoana 420 izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny rahavavy Ellen White dia miteny toy izao amin'ny boky sambatra pejy 720 manao hoe ny andro iray ihany no antsika ary mandritra izany andro izany dia tokony ho velona ho an'Andriamanitra isika.
isan'andro dia tokony apetratsika eo amin'ny tanin'ny Kristy ho mpanombony ny fikasana sy ny fiheverantsika rehetra ary apetraka amin'ny avokoa ny fiainantsika rehetra satria izy no miahantsika. Ao amin'ny baiboly ao ihany koa dia miteny toy izao Jakoba, amin'ny Jakoba 4:7-10 manao hoe kanefa tsy mahalala ny ampitso ianareo, inona moa ny ainareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona. Ny mpanjaka Solomona ihany koa dia miteny amin'ny mpitoriteny 7:1 ny zavatra rehetra dia samy manana ny fotoany avy ary samy manana ny andro ny avy ny rara rehetra ety ambany lanitra. Manam-potoana be isika ito amin'ity fiainana ity hanaovana izay zavatra rehetra tiantsika atao sy izay tian'Andriamanitra ho ataontsika. Dia anjarantsika izany no manapa-kevitra ny amin'ny fandaminantsika ny fotoanantsika. Fa misy osikevitra tiry mantoanto. Raha azonao atao dia manaova emploi du temps, izay ngamba ny fandaram-potoana ho amin'ny tontolo andronao. Soraty eo hoe amin'ny firy ianao no mifoha dia vao mifoha ianao dia inona ny ataonao firy minitra ny anaovanao an'iny zavatra iny. Adiny firy ny laninao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, adiny firy ny laninao amin'ny fianarana izay ataonao dia toy ny ahoana ny fotoana laninao ho amin'ny firesahanao amin'ny ray aman-dreninao na firesahanao amin'ny namanao, fotoana toy ny ahoana ny laninao amin'ny telefona na amin'ny jeu na amin'ny Facebook ohatra tsy fantatro. Fa ilaina ny manao fandaram-potoana dia amin'izay fotoana izay tsy hisy ny fotoana very ary ilamina araka ny tokony ho izy ny tontolo andronao. Izao ny dadioro mantoanto tsy nanome teny fikasana antsika akory Kristy fa nampy antsika anio amin'izay entana hoe tsika raha-pitso. Fa hoy izy hoe ampy ho anao ny fahasoavako. Ny anio ihany no ananantsika dia ny anio no tandremantsika tsara ny fotoana izay ananantsika. Raha fitinina izany raha mantoanto ny lesontsika izay manao hoe resaka fotoana dia toy izao. Voalohany indrindra dia manaova fandaram-potoana. Aza lany laniana foana ny fotoana satria toy ny rano raraka izany izay lasa tsy afaka miverina intsony ary very mandrakizay. Faharoa, tsy tompony ampitsontsika fa ny anio ihany ny atsika dia alamino ny fotoananao amin'ny anio. Ary ny fahatelo dia izao, nomen'Andriamanitra antsika ny sabata izay voatokana hatsiarovantsika ny famoronana sy hametrahantsika ho loha laharana amin'ny fampiasana ny fotoanantsika. Rehefa mitandrina ny sabatsika dia mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fotoana. Mino azany eto ny tanora mantoanto izany fa manomboka izao dia ahitantana ny fotoana ny mantoanto, tsy hanarinary fotoana fahatany fa hanao kosa izay tian'Andriamanitra ny amin'ny karakarantsika, andanitsika ny fotoana izay nomen'Andriamanitra antsika. Dia mirary soa indrindra ny mantoanto rehetra indray ho amin'ny taona vaovao indray. Mirary soa indrindra re. Velome. Dia tonga indray ny fotoana izay ahafahantsika miaraka mamerina nyity fiarahana mianatra ten'Andriamanitra ity. Ny fizarana farany lesona 17 no iarahantsika mamerina ry zatovy namako. Fahazavana miseho ao amin'ny aizina. Izany no lohateny lehibe izay ny rahantsika namerina ary ho farana antsika ihany koa izany mahakasika amin'ity 3 volana faranyity. Fahazavana miseho ao amin'ny aizina. Ezekela 20:20 indray no misy ny andinin'ny fototra. Teo dia Isaia. Fa izao indray dia mpaminany Ezekela. 20:20. Ary manamasina ny sabatako. Mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo. Ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova Andriamanitrareo. Fampirisihana, fanantitranterana no lazain'Andriamanitra amintsika. Manamasina ny sabatako. Ilay sabata dia tsy atsika akory fa an'Andriamanitra. Ary ampirisihantsika mba hanamasina an'izany. Mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo. Izany hoe rehefa manamasina ny sabata izany ianao dia fantatra Andriamanitra. Izany nge mazava-dehibe ny sabata. Rehefa tena masinao ny sabata, tsy mitovy amin'ny andro rehetra fa tena mivavaka ianao, miankohoka ianao, mideran'Andriamanitra ianao mandritra ny sabata.
dia ozy andriamanitra hoe fantatra io rehefa ataonao atsirambina zany ny sabata dia tsy fantatr'andriamanitra ianao ary zany mahatonga saina am'la andiny anankiray manao hoe am'izany andro zany dia isy teny amiko hoe tombokotomboko nefa tsy fantatra akory ianareo hatr'izay mialamiko nareo mpanao meloka mba tsy ho tonga amintsika anie zany ary soa ihany fa misy fiarah-mianatra ny ten'andriamanitra mba hatonga antsika andeha araka ny tokony izy anamasina sy tandrina ny sabata mandrapafoana lanitra sy ny tany dia tsy miova izany ten'andriamanitra zany mety misy mantsy miteny hoe taloha zany tamin'ny andro zanak'Israely zany fa na litera iray na tendro tsoratra iray dia lazain'ny baiboly Matio 5:5 fa tsy misy foana ny amin'ny didin'andriamanitra ary ao anatin'izany ny sabata ary ity sabata ity dia ampahafantarina antsika rehetra amin'izao maraina izao fa nokendren'andriamanitra mba ampanakarena ny ara-panahin'ny olombelona raha tia hanakarena zany ny ara-panahin'ny olombelona dia manamasina sy mitandrina ny sabata izy ary mahatonga ny olo anankiray zany ho mahantra ara-panahy dia tsy hain'ilay sabata dia mety mivavaka ihany izy fa tsy misy aina toa tsy mahita fafinaretana fa nokendren'andriamanitra ampanakarena ny ara-panahy ny taranak'olombelona ny sabata ka raha miresaka taranak'olombelona tsika dia isika rehetra tsy hakanavaka tsy jiosy ihany tsy no hoe natoko mpivavahana zao ihany fa rehefa ao anatiny ilay taranak'olombelona ianao ny sitrapon'andriamanitra dia ny ampanakarena ny ara-panahinao dia ny fidiranao mitandrina ny sabata zay le fahazavana miseho amin'ny aizina nge rehefa miditra amin'ilay sabata ianao dia mandray fahazavana satria ny sabata dia fitsarana ny sabata dia tsangam-bato ny famoronana zany hoe fanaporifolana fa Andriamanitra no pahary zay ny antony tsarany tamin'ny andro fafito ka ny olona zay resy lahatra fa Andriamanitra no nahary izao tontolo izao dia mitsahatra izy mivavaka izy amasininy zany sabata izany satria ilay Andriamanitra pahary no ivavahany ny sabata dia tian'Andriamanitra ho fafinaretana ao antsika ihany koa tena isy firavoravoana ara-panahy aza mba malahelohelo zany rehefa sabata faoka ho amin'ny sabata mihitsy ianao ny ravoravo ifaly ary manandratra sahady ny fiainan'ny lanitra zany mazava-dehibe an'ity sabata ity zay tena mitsahatra zany sy manamasina ny sabata dia manandrana sahady amin'ny fiainan'ny lanitra izy mba matsapan'izany ve ianao ka isaky ny tonga ny sabata dia hoe ianao hoe andramako sahady amin'ny fiainan'ny lanitra maniry mba izany ny fahatsapantsika ka na dia feno aizina aza izao tontolo izao dia isy fahazavana miseho eo amintsika dia ny fitandremantsika ny sabata ny olona nge am'izao fotoana izao tsy manana fitsarana intsony fa dia miasa mianatra fa ianao mbola manana fitsarana ao anatin'ny sabata fahazavanao men'Andriamanitra anao zany dia araroty toy izay ny famitinana ny lesona 17 zay namaranantsika ny fiarah-mianatra tamin'ity taona ity ary dia makasitraka ny zatovy namana rehetra dia manome fotoanantsika ao amin'ny manaraka ary amin'izao akatoko ny farantaona izao dia hoy aho hoe mba ho aseho anao anie fa ianao dia mazava ao anatin'ny aizina mandra-piresaka ryseha fotoana indray zao ho an'ny tanora zokiny sy ny lehibe fa mialohan'izay aloha dia andeha isika hihira ny hira fa 720 sy 300 hira fa 720 sy 300 misy baiko re Siva
petraka natekeliana fampanjinora ny fanevisa eny zavatra famaranitra eny tenina dramanitra ompandeana ianaoany ny herinao ty hahitafy fa Yesu Kristi mumana kapiteniza simparesiza takumarube numuazuna zainanakire ani Kristiza renyuvatusu tavakautuku sachumunina itesiulu ombandeana yanawani nierinauti haitafi fa Yesu Kristi avile hanumeana fitsaharame anjarantsika tanora zokiny indray izao fifaliana mandrakariva ny arabako anao a samy nahavita iny herinandro iny sika ary nahavita ihany koa ny telo volana fahaefatra dia arabaiko manokana ny tsirairay ao anatin'izany andeha aloha mba iarahantsika mitseritodika vetivety fotsiny izay tao anatin'izay telo volana fahaefatra amin'ny farana ny arahantsika izay loha FDB ny arahantsika tetoloha ry tanora zokiny namako dia ny hoe ireo fototra iorenan'ny fanabeazana ary lesona tena manandanja tokoa satria ireo fototra hitantsika ireo tokoa no hitehirizan'Andriamanitra asy ianao ao amin'ny fanabeazany dia aneho averintsika jerena vetivety ireo loha hevitra rehetra dia ireo izay fototra iorenan'ny fanabeazan'Andriamanitra antsika ireo hitantsika tamin'ny voalohany fa hoe mifankazara amin'Andriamanitra ianao mahafantatra n'Andriamanitra amin'ny mahapahary azy hitantsika koa ny hoe mahafantatra n'Andriamanitra amin'ny mahampanavitra azy misy ambony kokoa mibanjina any ambony ny tsy fitiavan-tena sy ny fitombona marina hitantsika tato ihany koa izany hoe ny fanabeazana adventista ny fanabeazana sy ny toetra ny fanabeazana sy ny finoana ny fanabeazana sy ny sabata ary ny rahantsika nianatra faraparany teo ny amin'ny fampianarany fitoerana masina ny sekoly ny mpaminany ary tamin'ny herinandro lasa moa ny sekoly ny fiainana ary amin'ity andro an'ity dia ny fanovana lehibe nentin'i Jesosy dia ireo no fototra iorenan'ny fanabeazana izay anabeazan'Andriamanitra asy ianao ry tanora zokiny izay mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amiko andeha rofitinina izay ny rahantsika nianatra tao anatin'izay loha hevitra fa 13 izay dia ilay manao hoe ny fanovana lehibe nentin'i Jesosy ary alohan'izay dia andeha aloha mba samy amerina ny andininy efa ny safidiny atao tsenjery sa ahoana ye ilay avy amin'ny andalatsoratra masina fototra izay ny safidiny tsirairay avy ao ve ary efa vonina koa ve ny tsenjery 13 ieny ary inona avy ary izay ny anarantsika tao anatiny ny loha hevitra nandritry ny herinandro fa 13 iny hitantsika ary namako fa hoe tsy ilaina ny manahy satria izay angatahantsika amin'Andriamanitra dia efa omeny eny fa na dia ho an'ireo biby izay tsy manandanja kokoa na ny zava-maniry hafa izay tsy manandanja kokoa noho isika aza dia omeny izay ilainy eny fa na dia tsy mangataka amin'Andriamanitra akory aza izy ireny fa ny fanahiana nge dia tsy fahendreny ary tsy misy ho azontsika velively tsy misy zavatra azontsika ho vita raha amin'ny alalan'ny fanahiana fa izany ary dia maneho fotsiny fa tsy tena matoky an'Andriamanitra isika dia ny anarantsika ihany koa ry tanora zokiny fa Jesosy anie dia mahita ny farany hatramin'ny voalohany ary amin'ny zavatsarotra rehetra dia manana ny lalana efa voahoman'Andriamanitra hitondra fanamaivana ho azy ho anao dia efa iarahantsika nandray tao anatin'ny lesona fa manana lalana narivony izay tsy fantatsika akory Andriamanitra raintsika any an-danitra atao inona mba hikarakarana antsika ka izany dia tsy amin'ny alalan'ny fandresena amin'ny ady atao amin'ny aty ivelany amin'ny olona hafa na amin'ny toe-javatra hafa izany fa fandresena amin'ny ady atao amin'ny tena ary izao no andeha tsy ho adinointsika mihitsy ny
nanambaran' Jesosy fa zasenao dia fahazavana sy fanasana, zasenao izay mpianany dia tokony hameno tsiro ny sakafo afangaro amintsika ary tokony hanazava ny toerana maizina. Dia mba tsisy anao an'izany io tahaka ny tsy dia misy dikany ane zasenao, mba tsisy ho titena ne isika fa mba samy fantoka amin'ireo izay mifangaro amintsika ka ahavoavonjy ny hafa ihany koa. Dia amin'ny fiatrehana an'izany dia tsisy anadiny fa Andriamanitra dia fitiavana. Dia eo le mipetraka le hoe tsy be fanahiana fa Andriamanitra dia fitiavana. Manoloana an'izay mahafahazavana sy fanasina izay dia tsy anadino fa Andriamanitra dia fitiavana. Fa Andriamanitra na ny toetra na ny lalàna na ny fomba hitondrany an'izao tontolo izao, ninninona momba an'Andriamanitra dia maneho fa fitiavana izy. Ary izany ny toetrany hatramin'ny taloha mbola toetrany ankehitriny ary mbola ho toetrany mandrakizay. Dia Andriamanitra ilay nanome an'i Kristy mba hiatrikady mafaitra sy zava-doza mampatahotra anehoany fa indro ny fitiavana. Dia aoka ho izy ho gaga ny lanitra ary hitola gaga ny taniny amin'izany fitiavany nanolotra an'i Kristy izany. Ka tsy misy tokony ahitsika izany amin'izao fiainana izao ry namako. Kristy no efa tonga niaritra izay fahoriana indrindra tetỳ ary Kristy no mahalala ny fomba hiatrehana an'izany. Dia andeha Kristy no antsoina, andeha Kristy ny anteherana ihany koa amin'ny fitarihana sainao, amin'ny fomba nresentsika amin'izao fiainana izao. Sady Andriamanitra anie tsy manary ny zanany izany, tahaka ny ondry very araka ny fanoharana nataon'i Jesosy, tahaka ny farantsakely very, eny fa na dia tahaka ny zanak'adala izay efa nandao an'Andriamanitra azy ka miverina aminy dia raisiny indray. Dia andeha zasenao koa hiverina amin'Andriamanitra, hitoky fa raha ny zanaka tokoa no mahafaka antsika dia ho afaka isika, ary samy andresy ny ahahany zasenao ry namako, samy andresy amin'ny ady ao anaty, samy ho resy lahatra isan'andro fa Andriamanitra dia fitiavana ka andray an'i Jesosy isan'andro tompo sy mpamonjy ny tenantsika dia anary ny aya. Ary faniriko mba samy ho tsara ofana ane zasenao ety an-tany ety ka ho azo antoka ny pasiportsika, azona mifindra miala ety amin'izao sekoly fiofanana izao any amin'ilay sekoly ambony kokoa dia ny sekoly ny lanitra. Mirary sabata feno fitahiana ho anao ry tanora zoky ny namako dia mirary ihany koa fiaraha-mianatra vaovao indray hitondra hatrany fitombonao amin'i Kristy ho amin'ny fotoana manaraka indray dia mandra-pionary. Raisina ho fifaliana sy tombontsoa indray ny tafahoana finaritra aminao ry mpiara-mianatra namana manaraka ny fandaharantsika ao anatin'ny lailoha hevitra lehibe hoe fanabiazana no misy antsika ary ny herinandro fahatenomen'ny folo farany dia hijerentsika lohateny manao hoe ny lanitra sy ny fanabiazana fianarana mandrakizay ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fahasivy no tsy anjery zay ny rahantsika teto nandritra ny herinandro manao hoe zay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola reniny sofina naniditra tao ampon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fahasivy. Melohany andraisantsika ny fizarana zay natokana hiarantsika mianatra amin'ity herinandro ity, mamintina ny herinandro fahatelo ambin'ny folo iny, mamarana ihany koa ny loha hevitra ny rahantsika teto tamin'ity telo volana ity. Fifaliana ho any manasanao hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay be fitiavana any an-danitro, misaotra sy mideranao zahay satria mahagaga sy mahatalanjona ny fitantananao. Feno fahendrena izany ary rakotry ny famindramponao sy ny fitiavanao zahay. Koa mankasitraka tompo no zany fitondranao mahafaly izany zay nahatonga anay rehetra hoeto amin'ity toerana ity indray mamerina mijery reo hevy dehibe, reo afatra tia kapitaina zay avy aminao, tiany fanahinao apetraka ao am-pona tsiraray avy mba ho tonga fanapaha-kevitra sy fanavaozana eo amin'ny fiainanay. Koa mitenena fa voninkiaino zay rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lanitra sy ny fanabiazana fianarana mandrakizay. Reo sekoly malaza nyty zao tontolo izao ety dia manolotra ho antsika lalam-piofanana isan-karazany. Ary misy amin'izy ireny ny ao anatin'ny fotoana voafetra, fohifohy, misy ny amin'ny fotoana nitontonony, ary misy ny lavitrezaka mihitsy eo amin'ny resaka fikarohana fahalalana, indrindraindrindra ireo mpikaroka zay to tsy ampy azy mihitsy aza ny taonao eo am-pelantanany
mba ikaroany aloha hevitra anankiray na voka-pikaroana anankiray zay namerenana fanady adiana na ihany koa zavatra tiany atongavana sy tanjona tiany akendrena eo am'izany fikaroana fahalalana izany fa iray am'ireo lalam-piofanana sekoly zay midadasika sy lavitra indrindra ny tanjona akendreny dia ny sekoly momba nyzany hoe fiainana mandrakizay zany fianarana tsy ho tapitra izy io na dia eo aza ny fanazavana teolojika na dia eo aza ny karazana fikaroana sy fahalalana zay ananan'ireo mpandala ny soratra masina dia voafetra ihany zany voafetrany taona voafetrany sain'ny olombelona zay misy farany fa dia ho fianarana mandrakizay a ny fikaroam-pahalalana momban'izany fiainana mandrakizay zany ilay manapazana frantsay antsoina hoe Blaise Pascal tamin'ny taona 1900 a dia nanoratra toy izao ny olombelona ozy izy a dia tsy maintsy ho faty na hoe lana hoaingana ary manarakaraka izany ozy a dia ny zavatra azoko antoka dia ny fiainana ao alohan'ilay fahafatesana dia fohy lavitra raha ampitahaina amin'ny aorinan'ilay fahafatesana maro no mimikevitra amin'ny Blaise Pascal am'izany fomba fijeriny a sy zavatra nosoratany izany zany indrindra no mahatonga ny testamenta vaovao a ho feno fampanantenana ny fiainana mandrakizay satria ny mandrakizay ihany no antoka ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny zavatra rehetra tsy ampy ny andapitrisa taonany na ny andavitrisa taonany miliara taona aza ahafahana mamerina amin'ny laoniny izay nosombainy ny fahotana sy ny fahafatesana teto amin'ity planeta tany zay misy antsika ity tsy takatra ny saitsika izany kanefa omen'Andriamanitra ny baiboly isika ahafahantsika mianatra zay farafa be ny tratra ny saitsika mikasika izany toejavatra izany na dia tsara manahoana aza ny fahatsapahtsika dia mandrakariva sembanin'ireo olana sy fahoriana mba amin'ny fahasairanana izany nisy olana anankiray zay niresahany namany mikasika ny fiainana zay ampanantenain'ny baiboly aorian'ny fahafatesana zany hoe ny fitsanganana amin'ny maty sy ny otohiny raha mandrakizay de ozy izy nyvaly tenin'ty olona ty hoe tsy maniry an'zany mihitsy aozy izy satria raha zao fahoriana eto zao ve no mbola otohizana 70 sy 80 taona aza efa tsy zaka ka maika fa otohizana de mbola ho zaka afinaritra ve zany toezavatra izany de tsy homena tsiny ty olona ty satria tsy fantany fa tsy mitovy velively am'ilay fiainana zay ny ainantsika norakofany ny fahasairanana sy ny fahoriana teto amin'ity planeta tany ity nandritra ny fotoana vetivety sy voafetra lay fiainana mandrakizay zay tsara lavitra ampanantenainy ny soratra masina antsika donc jerentsika ny apokalipsy toko faraky ambyroapolo ka ny andininy fahatelo apokalipsy raky ambyroapolo ny andininy fahatelo ary nareo feo mahery avy teo am'seza fiandrianana nanao hoe indro ny taberina kelin'Andriamanitra de eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny ny andininy faefatra ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha ry mpiara-mianatra namana fiainana hafa fiainana tsara tsy misy alahelo fahoriana fitarainana fanaintainana aretina tsy misy fasana sy mpandevina ny fiainana zay ampianantenainy soratra masina ho antsika azany no andininy zay ny rahantsika nijery to amin'ny koritianina voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy teo manao hoe zay mbola tsy hitan'ny maso tsy mbola reniny sofina tsy mbola nidra tao ampon'ny olona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy ry mpiara-mianatra namana ao anatin'ny vanim-potoana zay sarotra isika mandalo fahasairanana ny isan-tokantrano ny tsirairay ny firenena izao tontolo izao mihitsy ndrindrandrindra nanampitrotraka ny valanaretina coronavirus zay namon'olona maherin'ny 10 metsy sy ray tapitrisa ary olona efa any amin'ny 8 tapitrisa na 7 tapitrisa no efa nifindrano zany aretiny zany ho an'ireo zay nanao fitiliana
fa misy ireo tsy nanao fitaliana koatran'izany zay voan'ny coronavirus angamba no antony mety nahafaty azy fa tsy voaisa ao anatin'ny taremarika ofisialy zany rehetra izany niteraka fahasairanana ara-tsosialy ara-toekarena noho ny fihiboana sy ny olana maro samihafa zay nateraka zany nisy krizy a zay mampitondra faisana n'zao tontolo zao tsy nahafinaritra ny fiainana indrindrindrindra tamin'ity taona 20 ty ary ny gazety boky amerikana anakiray de nilaza fa ny taona 20 no taona maizina indrindra tato anatin'ny zato taona farany no ny ady ny aretina ny fioavan'ny toetrandro ny fisindreo mpitsaomponenana ny herisetra aranofo zay ny tombo sy ny rongatra aoko zany tato anatin'ty taona 20 ity afinaritra tokoa ve zany toejavatra izany kanefa ny fiainana zay ampanantenain'ny baiboly antsika de fiainana tsy misy an'zany rehetra izany tsy misy aretina tsy misy fahafatesana tsy misy olana fa fiainana zay feno fahasambarana izany ene no ampanantenain'ny tompo atsika ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay manome fiainana ho antsika no atanteraka izany ny zavatra rehetra zay tsy takatra ny saitsika androany dia mbola ho ampahafantarina antsika andray androany ary ngamba mety eritreritra isika manao hoe ho tapitra ny zava-mahaliana rehefa tonga ny fotoana zay eonana am' Jesosy kanefa isan'andro isika dia ahita fitalanjonana mandrakariva isaky ny manazava amitsika ny toejavatra zay nandalovantsika Andriamanitra ary am'izay fotoana izay dia idera sy ankalaza azy tsy ankijanona isika sekoly lehibe ny sekoly momba ny fiainana mandrakizay ary sekoly zay tsy mba mety tapitra tahaka an'ireo université malaza eto am'izao tontolo zao misy faratampony ny fahaizana zay anitratra ny olombelona ary dia atreo ihany akoatran'izay ny taonan'ny olombelona ihany koa dia taona voaisa ka tsy afaka mivalampatra am'izay zavatra rehetra tiany hofantarina sy tiany hokarohina ary rehefa miantitra ny olona na de reo zay manam-pahaizana indrindra aza de hitantsika fa miena ny tanjaka arantsainy ary dia misy amin'izy reny aza na dia manam-pahaizana manana ny maizy azy dia indrisy fa tonga milofika tonga verisaina ary tonga tsy manana fanantenana fa lay mpampianatra lehibe zay mampianatra atsika de mpampianatra tsy voasakan'ny taona tsy voafetrany faelana sy ny fahanterana fa afaka mampianatra ny fiainana mandrakizay ny fanontaniana zay mipetraka sy manititika de hoe izasy ianao ve hoany am'zany fiainana izany anana ny zany tompontsoa izany hianatra mandrakizay handalina ny fahatsarana sy ny fahalabiazan'Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana izany indrindra no fanoreniny fandarana ho anao dia ny atonga anao any am'zany toerana izany tsy anenina zay rehetra tonga any hideran'Andriamanitra hankalaza azy hianatra aminy ny fidadasiky ny fahendreny sy ny fahalalany izay tsy haitsika sy tsy takatritsika atao anatin'ny fotoana voafetra teto am'ty zao tontolo zao nandalovantsika ity andeha iaraka ivavaka isika mba iaona finaritra any ianao zay manaraka ny fandarana izaho isika rehetra tsy ankanafaka ivavaka isika misaotra tompo noho ny amin'ny fampanantenana zay omen'ny teninao fa manana fiainana no manina ho anay ianao aoka tsy hovariana aoka tsy hitanondrika eto am'ty fiainana mandalo sy feno fahoriana feno fahasairanana feno fisaonana ity ny foa mampananay fa ibanjina lay tsy hita lay ampanantenainao lay tsy mbola hitan'ny maso tsy reniny sofina tsy mbola nidra tao am-po kanefa efa namboarinao sy nomaninao mba homena zay tianao tompo ataovy manana anjarany izay tsiraray avy miara-mianatra eto androany ka dia ifampiaraba tonga soa zahay am'zany toerana izany iara-mianatra eo ambany fitarianao ka tonga ny rehetra alala amin'ny antsakany ny andavany ny alaliny sy ny avony ny aben'ny sorona ataon'ny Kristy ho anay mba ho famonjenanay ka amerenana ny fiainanay amin'ny laoniny fony mbola tsy lavony ny fahotana matoko zay fa hitondra fiovana lehibe ho anay zany fanantenanay zany hanova ny fiainanay hanova ny fijerinay manomboka izao satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy lay tompony ny finoanay sady mpanefa azy amen makasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany
ary manantena fa hitondra fifaliana ho anao indray ny herinandro vaovao sy ny loha hevitra vaovao jerena amin'ny manaraka. Iroso amin'ny fanantazana sy ny fandraisana ny fanatitra ny sekoly sabata isika koa manasanao hanokatra ny fo, hanokatra ny tanana, hanokatra ny paosy, hanokatra ny fitehirizana, hanolotra ny tsara indrindra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Feokira zay atolotry ny teknisianina no entintsika mandravaka izany fotoana mamy sy feno fanolorantena izany. Ivavaka ho an'ny fanatitra isika. Misaotra tompo noho ny fitahina rehetra zay nataonao teo amin'ny fiainanay tamin'ny taona 2024 zay nandalovanay iny. Taona zay feno olana, taona zay nisy valana retana, taona zay nisy krizy isan-karazany. Kanefa nanomezanao anay fitahina ka ahafahanay maka am'izany fitahina izany ankehitriny manolotra in'izany mba ho fampandrosoana ny fanjakanao ety an-tany ho takany ny an-danitra. Tompo kely, bitika, tsy mahefa nininina izany raha ny fatrany zay niala teto am-pelantananay. Kanefa matoky izay fa ny fitahinao manana ambiampy sy ny fanatambaranao an'izany dia ahavita ny asa ikendrenao azy any amin'ny toerana zay efa voafaritra ka hitondra famonjem-panahy, hitondra famelombelomana, fampahirezana any amin'ireny faritra zay asana ireny izany ampahany zay natolotra izany. Matoky ihany koa zay fa amin'ny fotoana manaraka dia mbola androtsano fitahina be deaibe afaka hanolotra misimisy kokoa hatrany ho voninahitra ny anaranao. Izany tompo no fivavakay tono ny sangatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Etona dia maneho fankasitrahana anao zay nanaraka ny fandarantsika teto ary maneho fankasitrahana ihany koa ny namana teknisiana zay manao ny ainy tsy ho zavatra eo amin'ny fampitana ny sary sy ny feo ho aty atokantranotsika tsiraray avy aty. Ny tompony hitahantsika ary mbola metombonandro indray iaona finaritra resika amin'ny taona vaovao. Mandrapiteny, mandrapiresaka tompoko.